Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Asa raha mba efa nysaininao fa tsy misy olona na dia iray aza afaka manova ny lasany. Tsy misy olona afaka mamerina ny zavatra efa lasa rehetra, saingy ny azonao atao dia ny manova ny anionao, manova ny hoavinao. Raha hitanao fa tsy nety ny tondranao ny fiainanao tamin'ny lasa, dia aza kivy fa mbola nomen'Andriamanitra tombontsoa ianao anio, ahafahanao manitsy sy manamboatra izany. Aza fehezina amin'ny zavatra vitanao tamin'ny lasa ny hoavinao, fa rehefa nisy ratsy izay nataonao teo aloha, dia aza mamerina izany intsony. Ovay ny fiainana fa tsy mbola tara loatra. Tadidio fa rehefa mibebaka isika dia mamela helok'Andriamanitra. Dia ny mbola misy ny fotoana ahafahanao manao izany, dia araroty satria tsy ianao ny ampitso. Na ny segondra aorian'izao ifampiresahana izao aza, dia tsy haintsika izay zavatra mety hitranga. Araroty izany ny fotoana nananao anaovana ny tsara indrindra izay azonao atao, fa aza laniana amin'ny zavatra ratsy sy ny fidonanam-poana ny andronao anio sy ny hoavinao. Izao indrindra mantso no voalaza ao amin'ny Efesianina 5:9-10 manao hoe: ka araroty ny andro azo anaova-tsoa, fa ratsy izao fiainana izao. Ary noho izany dia aza manao adaladala, fa aoka ho fantatrareo izay sitrapon'ny Tompo. Amen. Antoko-pihira akamina. Radio AWR, ilay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. dia faly tafaraka aminao hatrany ny ekipa amin'ny fifanantenana fandarana asa sy tontolo iainana no arahanao zao araka ilay feonkira famantarana teo koa dia ankafizo ary eo. hita latsara zany ry Leo fa ataoko tsy mahita ravina varatra ty amiko ela manomboko zao, tsy angata javatra ty amiko nga ela pandainga. Fa inona koa ty mahazo amin'ny brisy? Fa naninona anao reo mangazo ireo na tsipitsipinao sala am'izao? Efa sady mangazo madinika ireo mbola tsipo tapaka ihany, iso amidy sy hoanina tsony. Ka zay indrindra matezitra eto e, nitazana n'ireo mangazo ireo. Asa nanatakalon' Leo reo tao mangazo efa voafatina nalaina iambolena fa tena tsy ohatr' zao mihitsy kia. Fa angamo tsy mitovy ihany ny tao mangazo voafantina nambolena ka. Iny Ko maninony ty mangazo tsika madinika nefa nendry zareo sady vavetany tsara. ka zay hoa tena mety ho nalain'ny dala daholo reo tao mangazo voafatina fa le ratsy no miny. Aiza koa e. Tena tadidiko mihitsy amatsy mbola nakagonina sinan'ireo tamangazo de mino aho fa tam'izay mihitsy ny namadiany azy kia. Orbrisy nandray Leo ve dia anao an'izany? So de mba diso kosa ianao edresy sady tsy vitany hoe raha lahanao anie Leo fa olona tsara fanahy ety an-tanàna. Iza ny olona tsy ampiny? Tsy manao an'izany Leo Orbrisy ka inona fotsiny ary no mahatonga ny reto mangazo tsika reto adinika kely tahaka zao nefa ny masom-bolo voafantina aminao e. Sako Ka zay indrindra mitovy ihany ny tamangazo nambolena nefa samy hafa ny vokatra mivoaka. Inona ny dikan'izany ampelile? Andana antanio an'le Orbrisy tsy aleo ve manontanytany foana toy zay zao manombatomba toy izao ataonao zao e. Nefa raha lahanao anie Leo e, andana makany amin'ny Brisy tsy hoany aho na rahalahako aza rehefa vandana de karpela ataoko mahalala iny ho hitanao kely aniny anao vakoan'iny e. Orbrisy nandray rehefa tsy hoany ianao de aleo zany ho antany an'le e. Aza de maika anao ratsy olona tahaka an'io. Tonana Aleo ho antaniko ny tena antony nahatonga mangazo tsika adinika sala am'izao, na de hoe tao mangazo voafantina ary no nampiasaina. ka iny ve tsy amoroporona langy aminao ao indray zao? Tsy manao an'izany le Orbrisy edresy mety ho vokatry ny nataontsika ny antony zao fa aza dehibe vava ho aty ianao ty. Ho afa baraka amin'io mihitsy ianao. Aleo ho antaniko azy mihitsy zao de zao de hoany. Izy nefa zadra raha amin'ty volo mangazo ty. zay ataonao e. Zoanitra no namorona ny tantara norenesinao teo no velomin'ny mpanoratra sy Rila. Ekena fa miankina betsaka ny tao mangahazo voafantina ny fahombiazan'ny volo mangahazo atao, kanefa kosa na masom-bolo voafantina tahaka izany ary no volena kanefa tsy asianao fikarakarana ny volo mangahazo atao dia mety handiso fanantenana tokoa ny vokatra miakatra eo. Inona ary ny fikarakarana tokony atao ao aorian'ny fambolena mangahazo dia tsara
raha vaina intelo ny tanimboly misy mangazo mandra-piakatry ny mangazo ka tahak'izao ny fotoana hiavana azy eo amin'ny 3 ka hatramin'ny 4 herinandro eo aorian'ny fambolena ny fihavana voalohany. Rehefa namboly mangazo zany ianao dia afaka 3 na 4 herinandro eo no fihavana voalohany. Dia 2 volana ao aorian'ny fihavana voalohany iny kosa ny fihavana faharoa, zany hoe any amin'ny 12 na 12 herinandro aorian'ny fambolena. Ary ny fihavana fahatelo kosa dia 3 volana ao aorian'ny fihavana faharoa, zany hoe any amin'ny 14 herinandro ao aorian'ny fambolena zany. Tena zava-dehibe tokoa izay fotoana fihavana izay amin'ny volomangahazo fahazadino. Ho fanatsarana ny vokatra mangazo ihany koa dia tsara raha rakofana mololo ny tamboly mba tsy hahafahan'ny ahidratsy maniry. Mahasoa ny volomangazo atao ihany koa izany. Fikarakarana mba ahombiazan'ny volomangahazo izany. Tsy sarotra fa fahavarana kely fotsiny takiana aminao. Mety hitranga tokoa ny hoe misy tao tsy mitsiry ihany na dia efa tao voafantina ary no ampiasaina. Aza atao makivy izany fa soloy tao hafa fotsiny iny dia izay. Tsy tonga lafatra ny esika fa miezaka kosa anatsara ny fambolena. Sa tsy izany? Dia mirary anao mba ahomby amin'ny volomangahazo izay ataonao. Tsara ny manamarika etỳ am-pamaranana fa ao anatin'ny 2 taona eo no miakatra ny volomangahazo raha aty afovoantany, fa 9 ka hatramin'ny 12 volana kosa raha ny morontsiraka dia efa afaka mioto ny vokatra mangahazo ianao. Andao any averintsika kely ilay fotoana fihavana teo alohan'ny hamaranana tanteraka ny fandaharana. Mila havaina intelo ny mangahazo mandra-piakany ka afaka 3 na 4 herinandro aorian'ny fambolena ny fihavana voalohany. Tadidinao tsara izay 2 volana ao aorian'ny fihavana voalohany iny kosa ny fihavana faharoa, ary 3 volana ao aorian'ny fihavana faharoa ny fihavana fahatelo. Dia tsy misy fihavana atao intsony. Tsaroantsika tsara izay dia samy mahavanona ary. Zohanitra nonanomana ny fandaharana asa sy tontolo iainanao anao, ry lahy kosa ny teo amin'ny lafin'ny teknika dia mahavanona indrindra ary tompoko. AWR Téléphone 034 06 797 62. Antokopira ambondina lakaloatra. Tikio etikio ni mihira Irani mituri fiadangana Tikio satila fifaliko Yesusi tumpu no atopuka yenge Otekuni yangina Tiangina Katekuni yangina Tiangina Tikio ni mihira Irani mituri fiadangana Tikio satila fifaliku Yesusi tumpu no atopuka yenge Otekuni yangina Tiangina Katekuni yangina Tiangina Anda wisikianda Ihira vifalina Ufiderana litumpu pamuzima heri Raiso ny adresy ahafahanao mifandray aminay awr malagasy @gmail.com. Siti kutsumini mihira Izao zefaha verezana Siti kutsumini mihainu Satini tsara no atopuka yenge Watekuni yangina Tiangina
tsangina ka tsaiko ny angina tsangina 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 tsy ty mitsony ny mihira izao tontolo izao zay fahaveresana tsy ty mitsony ny mihaino satria ny tsara no ato ampoka eny o tsaiko ny angina tsangina 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 ka tsaiko ny angina tsangina 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 andao isikyanda ihira fifalina ho fiderana ny tompo mpamonjy mahery andao ihira fifalina ho fiderana ny tompo mpamonjy mahery ilay feo ny fanantenana AWR manolotra ho anao feo ny fanantenana mbe mikafaliagna kiarigia ro hitafatafako ty saontsinagnahary izarako ty tenindragnahary aminao zaho sy ny batisa batisa io tsy raha maro mity sasany zao moa koa hananiky zao asindraky ny sasany atao mipolonzy agnaty piscine ao avao ny sasany sindrahy rano ny sasany asia rano avao milohany eo ny sasany sindrasindrahy rano manahaky manondraky folera io la vita hoy gny batisa tsy raha maro manahaky an'izay io fa gny baiboly lafa mamaritsy azy amy bokyny Efesiana lafa volagniny soa Efesiana toko faha efatsy gn'andininy fahadimy Efesiana toko faha efatsy gn'andininy fahadimy zao natao ny ty hoe iray ny tompo iray ny finoana iray ny batisa safezany tsy misy batisa maro zao fa batisa raika avao modelin'ny batisa de i volagnitsika le azy nanaovan'i Jesosy igny zay Matio toko fahatelo ipoly Matio toko fahatelo ndraiky tsika Matio toko fahatelo gn'andininy fahatelo ambin'ny folo sy ny magnaraky tamy ranon'ny Jordana no batisany Jesosy fa tsy tagnaty kovety nanasia rano baka agnaty kovety gny lohany de vita batisa ary tam'izay Jesosy baka Galileany tonga tamoron-drano Jordana nanatona anjaona izy mba hataony batisa fa jaona nandaka nanao hoe zaho ro tokony hataonao batisa ka iha koa va mandeha amiko atoy hataoko batisa fe namaly azy Jesosy nanao ty hoe enkeno avao enkeno hananikeo fa zaho ro mety amintika hahatanteraky ny fahamarinana rehetra de nenkeny jaona mpanao batisa raha zaho asan'i Jesosy itoiro modely toy enkeno atao batisa raho fa itoiro modely apetrako izao ro fahatanterahany fahamarinana itoiro totoy tsy misy koa manahaka an'izao fa modely raiky toy batisa anaovagnahy toy izay ro batisa anaovan'ny kristiany ka lafa mibeko zany Jesosy lafa mamelily hoe matao batisa firena rehetra Mateo 20:24 mandehananareo atao mpianatsy firena iabiaby manao batisa azy atao batisa agnaty rano be zay fa tsy asindraka avao na atao miloha egny zay ny dikany atao agnaty rano be lafa rano be ohatrany hoe misy bassin ka ao mahaempoka anao agnaty bassin ao de azo atao ao iha ohatra pariga lafa azo agnempohanao ao tsisy mitrangatra volonao raiky azo atao batisa ao iha fa tsy rano atety amin'ny kovety na baka amin'ny tagna amin'ny zigna amin'ny kopy atao milohanao eo na atao amin'ny vatanao egny tsy hoe sindrasindraka avao zay tsy niempoky zay fa voasindraky ka hoy zay batisa eo ary gn'olo manao atao batisa zao neo Nikodemo zao fa firy tao Jesosy zao fa firy tao olo fa tonga saina Jesosy nanteny hoe mandeha natao mpianatsy mampianatsy mianatsy ny teny sorasa masina zany da teo zay mihintsy atao batisa marika toko faina vola andiny faina fo zay mihintsy atao batisa no vonjena tsy maintsy mino an Jesosy ngasana apôstôly toko faharoa andiny fahavalo amby telopolo lebebanareo de aoka atao batisa amelana fahotanareo ka ino amizay ro nataony zazakely reo fa nianatsy hoe hany magnatin'ny baiboly ao misy boky 9 zazakely igny mbo 2 vola mbo tao raiky mbo 10 tao
anatin'ny baiboly ao misy bokyny Ezra, bokyny tantara zao gia misy an'zao avy moa zanako ge boenimbola toy fa mahay mamaky teny hentemo toy ambokybolana hoe amin'ny tononkirany Solomona toa misy an'zao tsara tarehiny tompovaviavako hainy zaza bakaie vao zaho gia ny hainy bakaie zaho ny hitao vao Jesosy ino ny finoazo ny ajajareo nianatsy baiboly taie hitatsika fa ny finoana avy amin'ny teny Ndragnahary ny toroteny baka amin'ny teny Kristy baka namaky teny taie zay ny mbola tao raiky tao roa regny namaky teny taie ka hino Ndragnahary ibaka nianatsika vao mino andry Jesosy ino kory nataony ajareo ka hibebahany fa nijangajanga fa rozy fa nandena namaky valan'olo namaky banky fa nangala balin'olo sasakely roa tao igny andeha hibebaky itsika fa tonga say manao raha raty izay ro mibebaky ka izay alohan'ny batisa zany mianatsika mino Jesosy tsika le mibebaky tsika zaza kely ireo tsodrano ro atao an'ireo tsodrano ka miliatsy tsika tsodrano reo ao amin'ny bokyny Marka 10 ka nandininy 13 Marka 10 manomboka amin'ny andiny 13 ka hatramin'ny andiny 14 ary nisy nitondra zazakely hoe ho aminy mba hametrahany tanana fa ny mpampianany ny teny mafy ireny nefa tehitra Jesosy raha nahita izany ka hoy izy taminy avelao ny zaza hanantonahy ary azararana fa antoasy ny fanjakan'Andriamanitra lazako aminao reo marina tokoa na zovony tsy andray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza dia tsy ho tafija amin'ny akory de nitrotro azy izy nametra tanana taminy ka nitsodrano azy tsy misy nanao an'izao ao ty hoe nandesy Jesosy amin'ny rano Jordana nanao batisa azy ihany koa zaza reo de nasokony agnaty naepikony agnaty rano raiky fa nitrotro azy izy nametraky tanana tambony lohany eo le nitsodrano azy natao amin'ny anagajasa de nitsofo rano fagnamolo be efa tonga saina ny am'izao fotoana zao moa araky ny fandinihana ny fagnindinihana paisa nefa magnaniky ny 12 samby tagn'olo efa maty amin'ny fanapaha-kevitra fa mahay hoe raty ny soa mahay manapa-kevitsy de fa manomboka agny fa azo atao batisa olo am'izao fotoana zao zany tsy anao an'izao fa zaho fa vita batisa efa nasia rano tamin'ny lokom-boa tsy vita batisa ry fa batisa tena to ro tena le aempoka agnaty rano tsy vita batisa la mbo tsy naempoka agnaty rano ka diso hevitsy ry ary izay ro bie handehananao tapakila handehananao an-dagny zany laha tsy manan'izay ry la atao velomadeny zao paradisa zao mikaiky anao Jesosy handray n'izay famonjena zay ka misalasala ka mandingindigny sasy fa sao atao itoy raho pastera itoy raho oloholona itoy raho atao batisa raho fiangonana advantista zao ty atao batisa raho sao ka mandigny ela tapamo hevitsinao ataovy manahaka ny ilay tandapy Etiopiana agny Romana 4 io rano ino hoy manahaka hitsy atao batisa pastera sady disa zaho atao batisa ino hoy manahaka anao hanao an'izay mikaiky anao Jesosy handramby an'izay tapakila zay ka manomboka am'izao dia tsy ho afa-po iha ary tsy handrihandry ty sainao laha tsy vita batisa iha mba hazahonao mandova fiainana mandrakizay zao hoe sarobidy zany zay famalianao mikaiky-Ndragnahary zay andesitsika mba afaky izay mba ho to vata mba tena ho tanteraky ny famonjenanao ary ho vita batisa vata ery ndra ho ela io ndra ho mariniky ny fotoanao an'izay hivavaky tsika Jesosy tomponay fitiavagny vatany ery haoany mbe namenao anaiky momba i batisa zao ka ihondy mbo misy an'izao kea intoy rahay Jesosy manolo tena ho anao diovy rahay amin'ny fotoa mapety azy dia hanolotsy ny fonay hanolotsy ny sainay hanolotsy ny vatanay hanolo tena tanteraky hatao batisa zahay zao Jesosy omeo anay ny fanahy masinao mba hiasa sanandro aminay atoa hiasa amin'ny fianakavianay hiasa amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka iabiaby mba tena tsy ho tafandrimandry laha tsy vita batisa iaby rahay mianakavy Jesosy io aoka ianao mihisy roa hiditra antsehatra amin'ny fahatanterahan'izany batisa zany ndra ho maty rahay hanaraka an'izany fahamarinanay zany de zaho iha ro agnankina ay ty fiainay hagnatanteraka an'izany famonjea anay zany Jesosy
ny agnaranao raika vaorongatany n'izany ary ho tanterahy ao ho rambesinao isan'ny fanoloran-tenanay hatao batiza izany. Tarika hanitry Kristy taona maro lasa nefa nandrenesanao nafantaranao fa Jeso de miantso anao nefa izany hatramizay tsy mba nampiraiky anao naleonao nanao ny tsy fanao androany de miverina minao indray ilay feo izay fandrenao atr'izay na de tô tsy sitrakao ny mandrezao antso izao de mialane ny naminao Jeso omba sainoane raha toy zao iry zao no ilay antso farano anao de hoaizano toerana mba hisy anao hoaizy anao hoaizy anao. ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Vetiveti de ufungana ricchiula Cuzzale una uve miarakamini Jesu Azuantutani yasambarana Misi fecciani e fami giampuni Kude yara rauti denisa Umba sai nuane ratu izawiriza Nuilai antu faranana Deuaizanu tuerana mbaisiana Oh aizana Oh aizana lay feo fanantenana. Fasalamana, voalohan-karena, kolokolo isanandro fahavolamena. harena ny fahasalamako harena ny fahasalamako Alalana olona zava-kendrena fahasalamana voalohan-karena tandrovy ny fahasalamana
faly tafaraka aminao ato anatin'izao fandaharana ara-pahasalamana izao indray ny ekipa ny feo fanantenana izay solonina manao zohanitra tena ny manolotra izany ho an'ny mpiaino rehetra dia manasanao ary ankafy ny fiarahana. Orvoanga inona ihany ty vola tsy ampilavy ty e? Ka mba misy ilako azy ry Fabien a? Hatramin'izay ny vola omeko anao ampy mandritra ny volana, misy ampiny aza ka zao hoe tsy ampy. Inona no ilanao vola koatra ny programa efa nifanarahantsika e? Mba mikarakara vatana ry Fabien a? Ianao ihany reny no milaza fa ohatry ny antikely a. Ny tarehako mikentrotra nefa taona mbola tsy azo lazaina hoe efa lehibe raha mitaha amin'ny hafa. Zay aloha dia marina e. Na ianao ary ve tsy mahatsapan'izany e? Eny e. Ohatrany hoe zara angano mampijaly anao nefa ianao mihitsy no miketrona miloloatra ka. Ka zay indrindra nery Fabien e. Mba omeo vola hanamboarako tareka. So lazain'ny olona hoe zanako lamatoa ianao ka hanahirana. Ka hono ah. Raha manambola namboarana tarehy ianao dia ho azo antoka ve fa tena mahomby zany osotrosotra ataonao zany? Ny olona rehetra reny manamboatra tarehy mety. Ka hoana ny any tsy ety rangatia sady andramana aloha e. Ary mpitsabo manokana ho an'ny hoditra tonona rehefa samy andany vola ihany raha izany ka. Aza matahotra ianao fa olona mahay be zany andehanako zany. Misaotra betsaka kiry Fabien a. Orvoanga. Fa inona ihany ty loaka tsaramaso fotsy lavy ty e? Efa menimenina mihitsy reo zanakao fa isan'andro zao hony tsy maintsy misy tsaramaso. Fa ahoana e? Mahasoantsika menakavy io ry Fabien a. Sady sakafo mora nefa mety tsara. Raha fanamboarana tarehy kosa ny jalin'ny ankizy efiny amin'ny tsaramaso tsy misy fiafarana. Aleo hijanona treo ny fikarakarana ny tarehy. Ny zanako tsy ampy afifina amin'izany. Sady ny tarehinao efa metimety. Okizay ka. Okizay. Fabien a. Okizay ho ah. Miaro ny selan'ny hoditra ny tsaramaso fotsy. Misoroka ny fahanteran'ny hoditra melo loatra. Dia zany ny fidianako matetika mba tsy hotratra an'izany tsika menakavy. Sady tsy isan'andro kosa no andrahoako tsaramaso fotsy. Efa mba amboariko mihitsy ny menu. Fa eny rehefa tsy mety aminareo dia aleo za rery zany ny inany. Aiza kosa e? Zaniko. Zany ve ny soetin'ny tsaramaso fotsy ho an'ny hoditra? Eno ah. Ary aleo mihinana azy matetika indray raha izaniko. Fa nga tsy leo indray nareo menakavy e. Nendro voango koa. Maro ny zaniko. Ka zany no hoe tsy fahalalànako. Tsy tsaramaso fotsy ihany anie le mahasoa ny hoditra ry Fabien e. Fa misy sakafo maromaro hafa ihany koa. Hono ary voangy. Ngamo ny zavatra hohanina ihany koa misy fiatraikany amin'ny hoditra ankoatran'le fanositra isan-karazany ireny. Misy de misy tokoa. Tsy ny zavatra ositra ety ivelany ihany no mahasoa ny hoditra ho le mpitsabo mikarakara ny tarehako. Fa ny ampidirinao anaty ao indrindrandrindra ihany koa. Ary tena mahay le olona natononao ka. Eny e. Dia inona avy zany sakafo mahasoa ny hoditra zany voangy a? Aleo ampiarina atao tokantrano. Amin'izay tsy mandany vola be hikarakarana tarehy intsony ianao. Sakafo tsotra fihinantsika andavanandro ihany anie zany ry Fabien e. Dia reny koa no ositra ny hoditava dia manatsara azy. Dia efa karakara ry voangy. Tsy misy manaiky hiketrona loha loatra zany eo. Samy mbola tanora zaoko no sahoana kiry voanga malala. Asanaoko. Rehefa leo nareo, aleo za rery ny inany e.
anisan'ny lahara-pahamehana eo amin'ny olona indrindra ny vehivavy ny fahatsaran'ny hoditra isan'izany ny tarehy. Andaniana volabe tokoa ny fikolokoloana izany satria maniry ny tahiry ny hatsaran'ny hoditava ny rehetra. Ny mpikaroka manokana mahakasika ny hoditra dia napahafantatra fa tsy ny zavatra atao ety ivelany ihany no miantoka ny fahatsaran'ny hoditra fa ny zavatra ampidirina ao anaty indrindra ihany koa. Nolazain'ireo manam-pahaizana fa voafahatelo io hoditra io satria mandray anjara mavitrika mahadio ny taova izy. Azo eritreretina zany fa amin'ny alalan'ny hoditra dia misy tahanam-pozina izay mikoriana ny anaty rà miala amin'ny alalan'ny hoditra. Sao anefa io fahafahan'ny hoditra manala-pozina io dia mety hitohana, mety ho ampoka zany raha toa ka mitombo ny arihitry ny pozina ao amin'ny rà. Inona ary mety antony mamparihatra io pozina io sy mampiakatra ny habetsahany? Voalohany indrindra ny tsy fiasan'ny voa sy ny aty ara-dalàna. Eo ihany koa ny fitohanana izay mety ahatonga ny fitombon'ny pozina na ilay antsointsika hoe constipation zany. Tamin'ny fandinihana ihany koa nahitana fa ny fihinanana sakafo mifototra amin'ny hazan-dranomasina be loatra sy ireo sakafo voahodina amin'ny volonofo, tonoina manokana amin'izany ny charcuterie sy ireo karazana taovan-kena toy ny vorovorokena, ny atikena, ny tsinaikena sy ireo maro hafa. Ireny fihinana ireny dia mampitombo ny arihitry ny pozina ao amin'ny rà. Ka raha toa zany tsy miasa ara-dalàna ny voa sy ny atin'ny olona iray, na hoe mitohana matetika izy, na ihany koa mery mihinana sakafo mifototra amin'ny hazan-dranomasina sy ireo sakafo voahodina amin'ny volonofo, ny charcuterie tononona manokana amin'izany dia mety hitranga ny hoe mijaly vokatry ny fanabozinana ny hoditra. Ahoana no hamantarana izany? Mamoaka famantarana hita maso eny amin'ny hoditra eny izay fanabozinana izay, toy ny hazaka, ireny aretin-koditra isan-karazany ireny. Dia eo ihany koa ireo tsy fahazakana vokatry ny sakafo hohanina izay miseho amin'ny alalan'ny hoditra. Efa fahitantsika mandrakarivo zany, kanefa izany no manam-porofo fa miankina amin'ny sakafo hohanina no manatsara ny hoditra noho ireo zavatra maro ampiarina amin'ilay hoditra ety ivelany. Eto ary zany dia asaina isika hisoroka ireo rehetra mety hanimba ny hoditra satria efa fantatra ny antony mety hamparihitra ny pozina ka ahatonga ny hoditra ho simba. Raha raisitsika zao ny mony dia isan'ny tena manimba ny hoditava tokoa izy ireny. Betsaka amin'ny maniry ho afaka mony. Araka ny fandinihana dia ny sakafo manan-karena siramamy toy ny vatomamy, ny mofomamy, ny glasy sy ireo sakafo maro hafa mamy dia tena mampitombo ny fihitaran'ny mony tokoa. Ireo sakafo endasina, ny voaendy zany, reny rehetrareny dia tena mampitombo ny fihitaran'ny mony. Noho izany dia asoroana mony raha ohatra ka ahena ny fihinanana ny sakafo manan-karena siramamy sy ireo sakafo voaendiendy. Fa ho solon'ireo kosa dia mila mihinana sakafo misy vitamina E betsaka, ireo voankazo sy ny legioma isan-karazany, indrindra ireo sakafo azo hohanina manta toy ny crudité isan-karazany zany. Mety hitranga ihany koa ny hoe maina, vakivaky ny hoditra sady vasoka, komavoka ho isika. Noho ny taona mety ho anton'izany, nefa ihany koa mety ireo singa simika ampiasaintsika eo amin'ny fiainana andavanandro no antony mety hamaina ny hoditra.
Rehefaizay no mitranga dia mirona ho any amin'ny fahaverezan-drano ny hoditra ka dia tonga komavoka sy vakivaky tsy misy atsarana intsony. Soa anefa fa misy sakafo mahasoa miaro ny selan'ny hoditra ka misoroka ilay fahaverezan-drano na hoe faharitan-drano amin'ny hoditra sy ny fahanteran'ny hoditra lasa loloatra. Inavy ary izany sakafo mahasoa miaro ny selan'ny hoditra izany: ny tsaramaso fotsy, ny karaoty, ny voanjo lava, ny voankazo manga, ny concombre. Zava-dehibe ho an'ny hoditra maina tokoa ireo ny tanysaina teo ireo ka dia mihinana azy ireo amin'ny antonony tsara dia ho voaro amin'ny fahaverezan-drano ny hoditra izay fantatsika fa mahamaina azy izany fahaverezan-drano izany. Tsara ny manamarika fa ireo sakafo fihinana tsy andrahoana sy ireo sakafo fihinana tsy ahodina dia tena tsara ho an'ny hoditra tokoa. Ny voankazo zany sy ilay antsointsika hoe crudité, ireo fanaovana lasary isan-karazana zany, ka ny tsara dia ny mampiasa citron na voasary makirana na matsitso ihany koa isika. Tsy aivina fa ilaina ihany koa ny misotro rano ara-dalàna ahatsara ny hoditra izany. Resadresaka mahakasika ireo zavatra na sakafo maromarana kokoa tokony ho ampidirina any anaty isika. Ekena fa misy lanjam-be mahatsara ny hoditra ny sakafo hohanina kanefa tsy adino ihany koa ireo zavatra azo ahositra ety ivelany manampy ny zavatra ampidirina ao anaty. Ny voatabia na tomaty masaka tsara, tsy andrahoana akory fa izy masaka le menamena tsara izany dia manamboatra ny hoditra ny fihinanana azy, kanefa mahasoa ihany koa ny mampiasa azy ety ivelany ho an'ny hoditra ihany io. Manadio ny hoditra izy ny voatabia izany na tomaty no manala ny aretina kely eny amin'ny hoditra eny, mampazava ny hoditra ary manampy amin'ny fialan'ireny tasy mainty na point noir amin'ny hoditra ireny. Ahoana no ampiasana ny voatabia na ny tomaty amin'ny tarehy? Tetehana manify dia apetraka amin'ny vantana eo amin'ny tarehy, indrindra amin'ireo faritra izay miteraka menaka be. Indray mantsy amin'ny tarehintsika dia misy faritra izay miteraka menaka be dia eny no apetaka ilay tetika na voatabia. Apetraka eo mandritra ny 15 minitra dia kobanina amin'ny rano mangatsiaka. Tsara marina fa tsy dia tsara amin'ireo hoditra malemy ny voatabia. Raha toa izany ka malemy ny hoditra ao dia tsy tsara ny mampiasa ny voatabia. Inona ihany koa ny zavatra mahasoa sady azo hohanina no ahositra ny tarehy? Ny frezy ihany koa dia voankazo sady fihinana mahasoa ny hoditra no fanositra ety ivelany, mahatsara ny hoditra ihany koa. Lazaina fa manana hery miady amin'ny fiketronana ny fraise antirida zany satria mamelombelona ny hoditra no mampatanjaka azy izy ary mahatonga ny hoditra alandilandy. Ahoana indray ny fanamboarana ny fraise atao amin'ny tarehy? Potserina ny fraise misa 5 eo dia asiana ranona voasary makirana 2 sotrokely. Fraise misa 5 potserina, asiana ranona voasary makirana 2 sotrokely dia ampiana ronono efa masaka 2 sotro fihinana ihany koa. Kapohana ifangaro tsara ireo dia ahositra ny tarehy efa madio tsara, izany hoe tarehy efa nisasana tsara. Avela eo mandritra ny 20 minitra eo dia kobanina amin'ny rano avy eo. Hitanao fa ho mandina tsara ny hoditra ao sady ho afaka tsikelikely ny fiketronana. Ny voankazo voatango ihany koa dia mahasoa ny hoditra na hohanina na ahositra.
manalefaka ny hoditra izy mampahazo aina ny hoditra mety ho an'ny hoditra maina makina ary amin'ny fotoanany masoandro be raha sendra tsy maintsy mandeha amin'izay ianao dia mety hoe voaramena vokatry ny masoandro ny hoditra dia apetapetao aingana eny amin'ilay taremy voaramena na ny hoditra amin'ny voaramena amin'ny masoandro iny ny tetika na voatango apetaka amin'ny vantana eny izy dia ho hitanao fa anomboka hiverina amin'ny lokony ara-dalàna ny hoditra. Fa raha anao azy ho fanositra anatsara ny tarehy anamandina sy analefaka ny tarehy kosa ianao na ny hoditra dia izao no anaovana azy. Alaina ny fahefatry ny voatango anankiray, indray apahefatry ny voatango iray izany dia pitsehina dia maka atsasaky ny concombre iray, silaka concombre izany dia samy pitsehina izy ireo, totoina alemy dia avy eo ampiana ronono iray sotro fihinanana na ihany koa mety raha atao crème fraîche, tsy misy siramamy le crème fraîche dia izay no afangaro tsara dia iny no ahositra ny hoditra mandritry ny 15 minitra dia kobanina avy eo. Rehefa reraka ianao dia indro fa mipotraka be ny lalan-drà. Inona indray no atao? Ny akondro. Ny akondro dia mahatonga anao ahatsapa fa afa-tsasatra. Raha misy mangirifiry na may na mivoaramena vokatry ny masoandro dia ny akondro no voasana dia apetaka amin'ny vantana amin'ny hoditra tratran'izany dia mampitony ny fanaitainana tokoa ny akondro. Fa raha ho fikolokoloana ny hatsaran'ny hoditra kosa dia izao ny karakarana azy. Maka akondro dia pitsehina dia ampiana tantely iray sotro kely ilay akondro dia maka huile d'amande ihany koa iray sotro kely dia afangaro tsara ireo dia izay no ahositra ny hoditra mandritra ny 15 minitra dia kobanina avy eo. Andramy fa mahasoa ny hoditra tokoa ireo voankazo sady fihinana no fanositra ny hoditra ireo. Antenaina fa nampy ianao amin'ny fanatsarana ny hoditra ao ny fandaharantsika androany. Isaorana ny fanarahana ny fandaharana mahakasika ny fahasalamana. Ry lahy no ny kirakira ny lafin'ny teknika dia mametraka mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Ry malala, mangataka mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ne ianao, tahaka izay hanambinana ny fanahinao ihany. Amen. AWR feo ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Faly mifandray tanana aminao amin'ny alalan'ity fahantarana novokarin'ny radio Adventiste Resa-pirenena amin'ny teny malagasy ity, ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitanso. Ny rahantsika nianatra teto ireo antony fototra lehibe anankitelo mahatonga ny tsy fitoniana na ny fikorotanana, eo ny fitiavan-tena, eo ny ampo noho ny fitiavana laza sy voninahitra ary ny fiatsaram-belatsia. Amin'ity ity isika dia ny fomba amongorana an'izany no omen'ny ten'Andriamanitra ho antsika. Raha tsorona tokoa mantsy dia eo amin'izay misy ny fahotana dia misy ny fitiavan-tena sy ny fitiavam-boninahitra ary ny fiatsaram-belatsia izay miteraka ny korotana. Fa ho avy ny fotoana izay hamarana an'Andriamanitra ny tantara. Izy no niteny an'izany ary tsy mpandainga izy. Inona moa no azontsika atao eo anivon'ny tsy fananantsika fitsarana vokatr'ireny olana mampikorotana sy mampitony ireny
mba tsy hatonga ny fotsika halahelo, mba hitantsika ny tena fitsarana marina. Zao no vakitsika amin'ny Jaona 7:1-5. Aza malahelo ny fonareo. Jesosy mihitsy eto no miteny aza malahelo ny fonareo. Tetỳ tany izy no miteny an'izany. Am'izao fiainantsika izao zany a dia mampahery antsika izy, manome fanantenana antsika izy. Aza malahelo ny fonareo. Fa zao minoa an'Andriamanitra dia minoa ahako. Ao an-tranony raiko misy fitoerana maro. Raha tsy zany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho. Ary andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay toerako ny toeranareo koa, ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay alehako. Dia hoy Tomasy tamin'ny Tompoko, tsy fantatra izay alehanao ka ataonay ahoana ny fahafantatra ny lalana? Hoy Jesosy taminy, zaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy makany amin'ny ray afa tsy amin'ny alalako. Ny olona izay miomana marina ho any an-danitra tokoa dia manao izay ankasitran'Andriamanitra azy eo amin'ny fiainany. Ary mamita tena ireo izay miezaka ho tsara eo mason'ny hafa fotsiny, kanefa mahatsiravina n'Andriamanitra. Na isika olombelona aza dia ahatsiravina raha mahita ny toetra miafina hiainany. Eny Jesosy irery ihany no vahaolana ho an'ny tsy fitoniana misy rehetra. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy lalana hafa, na fahamarinana hafa, na fiainana hafa afa-tsy eo aminy. Indraindray isika dia avelany andeha amin'izay tiantsika ho atao, izay heverintsika fa mety, mba ahitantsika tahaka ilay zanak'adala fa eo amin'ny ihany, eo amin'i Jesosy ihany ny tena fiainana. Rehefa Jesosy no avelantsika hitaridalana sy hifeny fiainantsika, dia ho haintsika ny lalana tokony hizorana. Raha mivenjivenjy eto an'hevitry ny tontolo rakotro ny hainao manjery, izay mamahana ny saintsika mitoetsaina, tsy mampilamina, fa mampikorotana toy ny fitiavatena, ny fitiavam-boninahitra ary ny fiatsaram-belatsia. Saia mifantana izay jerena sy enointsika amin'ireny hainao manjery ireny. Tsy ny hainao manjery no ratsy, fa ny zavatra mandeha ao anatiny dia mila fahasahiana mihitsy ny mifantana izay tokony ho jerena, izay tokony ho enoina na tsia. Na dia eo amin'ny zavatra heverintsika hoe ara-panaza be dehibe ny mpampianatra sandoka, mila ny fahazavan-tsaina avy amin'Andriamanitra isika, afa-tsika manavaka ny marina sy ny diso. Ilay Andriamanitra nanome ny lalàna, izy no fahamarinana izay naseho vatana tamin'ny alalan'i Jesosy. Ary rehefa niakatra any an-danitra izy, dia ny fanahin'ny masina no efa nilazainy fa hitarika antsika ho amin'ny marina rehetra. Ary mahatonga izay voalaza ao amin'ny Romanina 7:7 manao hoe, izay tariany fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Izay tsy manaiky ho tariany fanan'Andriamanitra dia tsy afaka hiaina mihitsy amin'izay zavatra tian'Andriamanitra hiainany. Mazava izany. Ao amin'ny Jaona 5:17, Jaona 5:17 no ahitantsika an'izay toromarika nomeny Jesosy izay, hoe rehefa mandeha aho dia irahako aty aminareo ny mpananatra dia ny fanahy masina. Ka rehefa malahelo na reraka, sasatra, marary, kivy ianao, dia azadino fa izy ny fiainana. Izy ny fiainana. Kanefa tsy fiainana fotsiny, fa tena fiainana be dehibe ny nampanantenany antsika. Zay no lazainy eo amin'ny Jaona 10:10, zaho hanome anareo fiainana be dehibe. Tsy ara-panahy fotsiny zany fa ny lafiny maha-olona antsika manontolo amin'izao fotoana izao. Lafiny ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy, ara-tsosialy, ara-pihetsepo. Ary aorianan'izay dia ny fiainana mandrakizay. Afaka manome mihoatra anao izay ilayntsika ilay Andriamanitra, izay namorona sy namonjy antsika. Ary tsy mamonjy antsika mitapa-dalana zany izy, fa mamonjy antsika hatramin'ny farany. Hoy izy hoe aza malahelo ny fonareo. Fanasana ho antsika anie zany, mba hiaina anaty fanantenana, fa ainy manafaka antsika amin'ny olana raha mahatsiaro kivy isika.
ainao ve le teny malaza ao amin'ny tenin'andriamanitra manao hoe zavatra rehetra miara-miasa soa zay tia an'andriamanitra. Tadidinao no misy an'izay teny zay hoe ny zavatra rehetra ne dia ataon'andriamanitra miara-miasa soa zay tia azy. Romanina 5:7 misy an'izay. Aza adinoina izay. Romanina 5:7 aza refesiny eo amin'izay mety ho tratry ny sainao zay azon'andriamanitra atao ho anao. Mijanona tsy ho andriamanitra tsony izy raha mety ho tratry ny sainao avokoa zay zavatra mety ho vitany. Fa matoky azy rehefa miteny izy aza malahelo mifonareo manana fanantenana. Raha toa ka manana ny zavatra rehetra mety ilainao azy ianao kanefa tsy manana fanantenana dia tandindomindoza isaky ny segondra no avinao. Fa na tsy manana ninninna tampoka azy ianao no ny toe-javatra izay tsy miankina aminao kanefa manana fanantenana ianao dia mbola azo antoka ny ho avinao. Rehefa mitolona amin'ny fahamaizinana sy ny ota isika dia tsarovy izay voalaza ao Filipianina 4:1. Filipianina 4:1 ary matoky indrindra aho fa izay nanomboka asa tsara tao anatinareo no hatanteraka izany mandra-piavy ny andron' Jesosy Kristy. Izay nanomboka asa tsara tao anatinareo no hatanteraka izany mandra-piavy ny andron' Jesosy Kristy. Tsy manao asa tapany amin'ny famonjenanao Andriamanitra. Tsy nijanona teo amin'ny azo fijaliana fotsiny ny asa famonjena nataony anao na dia izany aza ny miantoka ny sisa rehetra fa amin'ny fiainanao isan'andro mihitsy eo ampiandrasana ny fiaviany indray dia tohizany ny famonjenanao amin'ny lafim-piainanao rehetra fa tsy ara-panahy fotsiny. Ka zao hoe na manao hoana na manao hoana fisehon'ny toe-javatra tsy maintsy atrehanao amin'izao andro zao. Aza miala amin'i Jesosy zay hany vahaolana azo antoka ao anao. Mety mafy ny fisedrana avelany olalovanao kanefa tsy midika izany fa manadino anao izy. Aza donoina fa tianao mihoatra noho ny tiavanao ny tenanao io Andriamanitra namorona sy namonjy anao io. Matoa ny toe-javatra anankiray avelany andalo ao aminao na avy aminao zany na avy amin'ny hafa dia tadidio foana ilay teny hoe ataon'Andriamanitra miara-miasa soa zany. Ary misy lesona tiany ianarako satria misy zavatra hafa tiany anomezana fitahiana andray aorinan'izao. Ivereno vakina ireo teny fikasana izay nomeny dia angatao ambavaka izany aza manaiky ho alainy Satana fanahy amin'ny mena miraviravy izay dokam-baharitra ihany fa fitaka anapotehiny ianao mandrakizay no ambadika izany. Ry mpiara-mianatra amiko mandalo zao fiainan'izao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no aritra mandrakizay. Azo antoka ny fanantenana nomenantsika ao amin'i Jesosy. Omeny ny tsiraray avy amintsika mihitsy zany na iza isika na avy aiza fiavintsika na ratsy tohinina aza ny fiainanao dia vonina andray anao amin'izao lotonao zao izy rehefa miverina aminy ianao. Tahaka n'ilay zanakadala zay nania dia tsy nilain'ilay zanakadala ny anao fihetsika manokana mba hatonga an'Andriamanitra handray azy fa rehefa vonina ny verina izy dia izy no anadio anao satria tsy hainao anie zany manadio ny tenanao zany. Ny zava-dehibe dia ny fanatonantsika an'Andriamanitra ao amin'ny fahalementsika, ao amin'ny alahelo-tsika, amin'ny faharavantsika, ao amin'ny fahalavontsika satria fantatsika fefa miandry ny andray antsika izy amin'ny fotoana rehetra mba hahafahany manafaka antsika. Zany natao hoe fahasoavana. Tokony inontsika fefa nomeny antsika izany satria nokatsahantsika tamin'ny finoana. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org na www
feo fanantenana org.